vantika. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo no misaotra an'Andriamanitra no ny mbola ny tantany anantsika tonga somatsara eto say. Ny lohahevitra moa ry havana dia manao hoe Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Dia raha misy amintsika pour les francophones, je vous invite à vous connecter sur la fréquence dédiée à la traduction simultanée pour que vous puissiez vraiment suivre le culte dans son intégralité. Dia atombontsika ry havana izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iarahantsika midera mamaky ny salamo voalahatra salamo 720 izay hitantsika eo amin'ny fafana. Ny tompo no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy eo amin'ny ahi-maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalàn'ny fahamarinana no ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny loha aloko ny fahafatesana aza, dia tsy atahotra ny loza, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko, eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno, eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava. Amen. Hira izay voato hitantsika eo amin'ny fafana FFPM 470 Yes,
misaotra andriamanitro fa andriamanitra pahary ny zavatra rehetra ianao ary manoloana anay amin'izao sy fotoana izao. Misaotra Jesosy Kristy tompo fa mpamonjy ianao ary manatrika anay amin'izao sy fotoana izao. Misaotra fanahy masino fa ianao nolay andriamanitra mitoetra ty anatinay ary eo aminay amin'izao sy fotoana izao. Araka ny salamo hira-piderana teo dia andriamanitra mpiandry ondry anay. Manambara aminay izany fa andriamanitra rainay ianao. Ary andriamanitra rainay ianao dia mijery anay tsy nivelany fotsiny andro fa niany anatinay rehetra satria mahita ny zavatra rehetra ianao. Ianao no manome anay ny zavatra ilainay amin'ny fiainana andavanandro, misaotra anao. Ianao ihany koa no mankahery anay momba ny ara-panahy, manohana anay, manome hanina anay. Misaotra anao zahay ary indrindra amin'ny alalan'ny teninao mikasika anay ianao, amin'ny mahondronao anay. Raha misy aminay tompo izay marary, raha misy aminay izay tsy metimety, misy aminay izay tsy mandeha araky ny tokony, hiainanay amin'izany ondronao, zanakao zany, dia tsy misalasala ianao, mikarakara anay manitsy na manohana araka izany. Tompo, ampitoera ty anatinay ary androany amin'izao resy fotoana izao fa manana anao Andriamanitra izay. Ampitoera ty anatinay ny fanantenana sy ny fahatokiana fa na inona anaovanay amin'ny fiainanay manana Andriamanitra izay, Andriamanitra mpiandry ondry lehibe ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka tsika iramana. Ry havana malala enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fieritreretana tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aispito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny posahany Jehova ary aminao ny sehoan'ny voninahiny. Amen. Ray minitra tompoko fahanginana
eritreretantsika tsara zany izy sitrapon'Andriamanitra izany. Ry havana, satria tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, aoka hanantona ny tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehana hiaray vavaka isika. Andriamanitra, fantatrao ny ondrinao ary miteny ianao, satria Andriamanitra fitiavana. Miteny aminay ianao tompo, fa tsy misy marina natery akory aza. Koa manantona anao mampanetretena ny ondrinao. Tompo, raha misy aminay mieritreritra fa noho ny asa ataonay na ny fitondrantenanay amin'ny maha-olombelona no azahoanay mijoro eo anatrehanao, dia anao nefa nyteny hoe izay manandrantena no ahitry. Izay rehetra tompo dia miaiky fa tsy tanteraka. Ko ampianaro zahay ahiankohoka eo anatrehany azo fijaliana. Misy aminay manko mbola hitoerany tsy fitiavana ny nama na mezaka ihany aza. Mety misy koa ny be resaka hetsika roa na tsy tsapanay azy zany. Mety misy koa ny fitiavan-tena kelinay amin'ny maha-olombelona anay. Ary indrindra tompo, ianao no miteny fa ny aizina manarina ny firenena. Raha mijery ny zava-misy amin'izao iainana izao zahay, mampalahelo loatra, satria ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fifankahalana, ao anatin'ny fifanenjehana, ao anatin'ny fanaovan-tena ho zavatra, izany zao tontolo izao iainanay Jesosy. Ary mety hiteny angamba izahay, angamba tsy zahay izany, nefa nomenao andraikitra ny mpanomponao rehetra hivavaka ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny mpitondra rehetra. Tsy natanteraka an'izany zay tompo. Mamindrafo aminay ianao, nefa kosa ianao nefa mampanantena, fa aminao ny mpisahan'ny fahazavana. Efa 500 fotoana lasa zay nampitenenanao any Isaia mpanomponao izany teny renesinay androany zany, ary tanteraka aminay zany Andriamanitra, satria efa eo la zanakao le hany fahazavana azahoan'izao tontolo izao, miandrandra fahafahana, miandrandra fahavelomana. Tompo, milaza aminay izany fa eo aminao no misy ny famelan-keloka, koa dia manantena anao izany. Mamonjehanay ry tompo tsara o, ary izay fiangonana kosa amalo hoe irainay be famindram-po o, hitalao aminao zahay, mamelany ilokay, diovy izay mba ho fampahotana, sasao madio izay mba ho afa-keloka, ary avaoza ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Salve
raisom-pitiavana sy am'fanantenana eo am-pitsanganana ny fahamelan-keloka omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, mahakanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantratra sy mahavison-tentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Aza matahotra, mino fotsiny ihany izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Aleloia, midera ny tompo. Ataontsika mavitribitrika ravana ho amin'izany famelan-keloka izany ny fihirana fifoazana 420 sy 300 tsy misy ho ahy afa-tsy Jesosy. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambony tany ho amin'ny olona ankasitrany. Amen. Ny olona voavela eloka misaotra ny tompo dia mizara fiadanana ho an'ny namany na eo amin'ny ankavia na eo amin'ny ankavanana.
mipetraka isika tompoko. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana voatokana manokana ho an'ny sekoly alady. Misaotra tompoko. Bonjour à tous et bonjour aux enfants. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rachel. Rachel, c'est une petite fille de 5 ans et elle habite à Marseille, tout comme vous. Un jour, Rachel est partie en vacances avec son papa et sa maman. Ils sont partis dans une maison près d'une colline. En se promenant avec ses parents, elle a vu quelque chose qu'elle n'a jamais vu de si près. Elle a vu un troupeau de moutons. Au début, Rachel avait un petit peu peur, mais en même temps, elle était très, très curieuse. Elle a dit à son papa, « Papa, est-ce que je peux aller voir les moutons ? Est-ce que je peux les toucher ?»« Attends, on va demander au berger, » dit le papa. Donc le papa va voir le berger et le berger lui dit, « Bien sûr, viens ma petite, comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Rachel, » répondit-elle. « Oh, mais quel joli prénom tu as. Tu sais, qu'est-ce que ça signifie ton prénom ?»« Non, je ne sais pas, » répondit Rachel. « Demande à ton papa et à ta maman, » murmura le berger. Puis il lui dit, « Tu voulais voir et toucher les moutons, c'est ça ?»« Oui, s'il vous plaît, » répondit Rachel. Le berger amena donc un mouton et Rachel le toucha doucement. « Oh, mais comme c'est doux, » dit Rachel. Oui, les moutons ont une laine très douce. Tu sais, j'aime beaucoup mes moutons. Je les nourris, je les protège et je les soigne quand ils se blessent. Et quand un se perd, je pars aussi le chercher. Vous êtes vraiment gentil avec eux, dit Rachel. Après un moment, le papa dit à Rachel, « Rachel, il est temps de rentrer maintenant. »« D'accord, papa, répondit Rachel. Merci, monsieur, de m'avoir permis de toucher les moutons. Avec plaisir, ma petite Rachel. Au revoir, dit le berger. Sur le chemin du retour, Rachel demanda à son papa. Papa, le berger m'a dit de te demander ce que signifie mon prénom. Ça veut dire quoi? Drôle de coïncidence, dit son papa. Ton prénom signifie brebis, comme le petit d'un mouton. Rachel sourit. Elle dit, alors, je suis une petite brebis? Tout à fait, dit son papa. Et elle sauta comme une petite brebis tout au long de la route pour rentrer. Quelques semaines plus tard, quand ils sont rentrés de vacances, Rachel était tombée malade, au point où elle avait de la fièvre, où elle était fatiguée et elle restait dans son lit. Elle ne pouvait pas aller à l'école. Pendant qu'elle dormait, elle avait fait un rêve. Quand sa maman est venue la voir, elle lui raconta son rêve. « Maman, j'ai rêvé du berger qu'on avait vu quand on était en vacances. Un méchant loup est venu attaquer les moutons. Le berger a entendu leurs cris. Il est vite venu, il a chassé le loup. Mais un mouton était blessé à sa patte. Alors, le berger lui a mis un bandage et lui a dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, je prends soin de toi. » Sa maman lui répond « Ah bon? Tiens, ça me rappelle quelque chose. Viens, on va lire ensemble un texte de la Bible. On va le lire comme une prière. » Les enfants, je vous invite à vous lever maintenant. Et nous allons lire avec Rachel et sa maman le psaume 23. Est-ce que tous les enfants sont debout?
Est-ce qu'il y en a qui sont encore un peu timides? Et les jeunes aussi, hein? Il n'y a pas que les enfants, les jeunes aussi. Et nous allons lire ensemble le psaume 23. On va lire au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous restez debout, les enfants. Rachel dit à sa maman, « Maman, j'aime beaucoup ce qu'on a lu. C'est comme si Dieu me faisait un gros câlin pour me rassurer comme le berger disait à sa brebis. Ne t'inquiète pas, je suis là, je prends soin de toi. » Rachel se portait de mieux en mieux et quelques jours plus tard, elle a pu guérir, elle a pu retourner à l'école pour revoir ses camarades et elle a raconté son rêve et le câlin qu'elle a reçu de Dieu. À partir de ce moment, le psaume 23 est devenu un des textes préférés de Rachel. Voilà l'histoire de Rachel. Revenons à nous maintenant. Comme Rachel, toi et moi, nous sommes aussi des brebis du bon berger qui prend soin de nous, qui nous guide et nous protège et qui nous aime chaque jour de notre vie. Et ce bon berger a même donné sa vie pour qu'on puisse être avec lui pour toujours. Est-ce que vous savez qui est ce berger? Plus fort? C'est Jésus, tout à fait. Nous allons prier, on va lire ensemble une prière qui va s'afficher et on va remercier le Seigneur pour être notre bon berger. Prions. Merci Jésus de prendre soin de nous comme un bon berger qui prend soin de ses brebis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Izao tsika havana dia tonga eo amin'ny liturjian'ny soatra masina ka mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny teny dia ataontsika ny hira tompoambateona izay hitantsika eo amin'ny fafana dia manasa ny tompon'anjara hiakatra rehetra. Iaraka isika tompo Andriamanitra ray zanaka fanemasinao dia mbola misaotra anao zahay tamin'ny nitarihanao anay teto amin'ity tranonao masina ity indray. Tonga izao tompo ny fotoana izay andraisanay ny teninao dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy fa indrindra tompo amin'ny mpanomponao izay
hitondra izara ny teninao mba hitoromarina sy madio ny teninao izahay rehetra kosa tompo dia mangataka folonaka avy aminao mba haniriny ny teninao aty anatinay hanamafy ny finoana ianao ary hoentinay miaina eo amin'ny fiainanay dia mangataka ny fanainao masina izahay amombanay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavaka amen. Ny teny izay iarahantsika mamaky sy miaina dia araka ny hita ao amin'ny boky Samuela voalohany toko 4:12 ka hatramin'ny 7:1 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samuela, mandra-pahoviana no alailovanao an'i Saoly, nefa izaho efa nandaa azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenoy diloilo ny tandroka ao ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jese Betlemita ianao. Efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana no fandeha fa raha reny Saoly izany moa tsy ho vonoiny va amo? Ary hoy Jehovah, mitondra omby vavikely ianao ka lazao hoe, avy amono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Ary antsoy Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izaho no ampafantatra anao izay ataonao, dia hosoranao ho ahy izay lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehovah dia tonga tao Betlema, ary nitsena azy amin'ny kovitra ny loholona teo an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va no iavinao? Ary hoy izy, fihavanana. Ary hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho, hamasino ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasino Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary noho ny tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe, ny voaositry Jehovah tokoa ity eto anatrehana. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny haavo nitsanganany fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eto ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy izy, tsy ity no nifidian'i Jehovah. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no nifidian'i Jehovah. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy nofidian'i Jehovah ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, maniraha haka azy fa tsy hipetraka ihinana isika ambara-pahatongany eto. Tena niraka izy ka nitondra azy hiditra. Ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah, mitsangana hosory izy fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilasaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny dia nitsangana Samuela no Kamerama. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny epistily ny Efesianina toko 5 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 14. Efesianina toko 5 9 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay akasitrahan'ny tompo, ary aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny afiny dia mahamenatra na dia milaza azy. Fa ny zavatra rehetra raha analina dia asehony mazava,
fa na inona seho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Jaona, filazantsara araka ny Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandrola tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama izay atao hoe raha adika ny rano. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra tamin'izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va ilay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity, fa hoy ny sasany, tsia fa tahaka azy ihany. Ary ho kosa izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namalika nanao hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe makanesa ny Siloama ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa izany lehilahy izany? Ora lehilahy, tsy fantatro. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany mason'ra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia nisara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra amin'ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany no Jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra, ambara-piantson'ny ray aman-drenin'ilay nahiratra, ka nanontaniany hoe, zanakareo moa ity, izay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreniny namalika nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no lazainy ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jiosy izy, fa efa nifanaiky raha teo ny Jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Izany no nilazany ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy, koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra, izay mahalala fa mpanota izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanota izy na tsy, zavatra iray loha ihany no fantatro, jamba teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nanao ahoana nge no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo raha teo, nefa tsy niaino ianareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nametaveta azy izy ka nanao hoe, nanevateva azy izy ka nanao hoe, ialany mpianany fa izay mpianatry Mosesy. Izay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay niaviana. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatra reo ny niaviana, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoina. Hatr'izay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka tamin'io telahy, ka ilahy indray va mampianatra anay? Dia noroahany izy.
jesosy nandrefa efa nydroany rahalehilay ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'andriamanitra va ianao raha lehilahy namarika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy hoy jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy ary hoy izy tompoko mino aho dia nakohoka teo anatrehana izy ary hoy jesosy ho fitsarana ny nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre izany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba hoy jesosy taminy raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo ry havana eo ampitsanganana no anomanantsika ny fotsika andray ny afatra omena Andriamanitra antsika amin'ny alalany mpanompo ataontsika ny hira voalahatra ry fiangodana malala ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana nahatratra izao alahady faha-efatra ny amin'ny karemy izao dia fifaliana ny amangina anareo eto amin'ny Tafo Aix Marseille ary indrindra mankasitraka ihany koa ny amin'ny fanasana anio dia ny lohahevitra ny amin'ny resaka fahazavana izany no ho hitantsika raha miresaka n'izany fahazavana izany isika ry havana dia mazava ho azy fa misy ny aizina matoa ambara ary ampitaina amintsika izany Jesosy fahazavana izao tontolo izao izany. Nisy tantara izay
rehtsika tao amin'ny filazantsara ny jaona teo somary lavalava ihany moa ny perikopantsika an'io nefa dia hoezahina ihany ny mampita afatra foy ao anatin'izany ary afatra izay ampaherezana antsika fiangonana indrindra amin'ny ty alahady izay natokana ho an'ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonantsika ity hitondranam-bavaka manokana izany asa ny mahampiandry izany izay iraka solon'ny Kristy ihany koa izy ireo. Lehilahy jamba izay avy any Akibondreniny no ambarany texte tao amin'ny Jaona 7 teo ary mahavariana ny tanjakin'izany finoan'ity lehilahy teraka jamba ity satria tena nasahy ny teny sy nanambara izy teo anatrehan'ireo fariseo sy ireo mpitondra atao hoe mpitondra fanjakana zany ireo jiosy maro izay nanadina azy tao amin'ny sinagoga nasahy nanambara izy hoe zavatra iray loha ihany no fantatro. Zavatra iray loha ihany no fantatro, jamba aho fahiny, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao. Tafifanena tamin'i Jesosy ity lehilahy teraka jamba ity, niova tanteraka ny fiainany. Aretina izany fahajambana izany, nefa dia indro nahazo fahasitranana izy. Tsy nisy zavatra nataony ho zava-dehibe afa-tsy izany hoe jamba izy teo aloha, mahiratra izy ankehitriny. Eto amin'ny FPMA Aix-Marseille isika dia manana n'ilay slogan hoe viens et vois. Inona ry havana no zavatra hitanao teto amin'ity fiangonana ity nataon'ny tompo taminao manokana, ahafahanao mitarika ny hafa, ahafahanao mitarika ny ankohonanao, ny namanao, ny fianakavianao, ny manodidina anao hoe avia dia zaho. Inona no asainao zahan'ny olona eto? Inona no zavatra hitanao eto amin'ity fiangonana ity? Ny finoana izay tsy azo ozongozonina teo amin'ity lehilahy jamba ity ry havana, izany no finoana tiany tompo, takiany tompo ananantsika tsirairay avy ihany koa, na manoloana tafio-drivotra manao ahoana, na manoloana aretina mahery vaika tahaka n'inona, na misamboaravoara manao ahoana ry havana ny fiainanao, ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao. Finoana tsy miozongozona, finoana ny Jesosy Kristy tompo, zany no iantsonanao, iantsony Kristy anao. Isika izay tany amin'ny aizina ihany koa ny antsony antsika, tao anatin'ny fakofako-pahotana rehetra tao no nantsoiny, niposahany mazava, ary rehefa niposahany izany fahazavany Kristy izany dia mahasahy manambara tahaka ity lehilahy jamba ity hoe jamba aho teo aloha, jamba aho fahiny, nandeha niraparapa tao anatin'izany aiziny izany, fa indro kosa ankehitriny, indro ankehitriny mahiratra, mahita ny fahazavany Kristy mamirapiratra eo amin'ny fiainako manokana. Mahita ny fahazavany Kristy mamirapiratra eto amin'izao fiangonana FPMA Aix-Marseille izao.
fa ny fanontaniana ry havana dia zao tena mahita n'izany ary ve ianao, tena nahita izany fahazavan'i Kristy teto amin'ity fiangonana ity izany ve ianao? Mbola miposaka amintsika ry havana ny fahazavana ankehitriny. Jesosy Kristy ny fahazavana zao tontolo zao. Araroto ry havana izany fotoana amanginy tompo antsika izany ankehitriny. Ary izany feo nananan'ity lehilahy jamba ity izany, na dia fanontaniana impiry manoloana ny reto fariseo misy piège mihitsy, atsona hatramin'ny ray aman-dreniny, avilonareo ray aman-dreny, ahoana zao zavatra mahazo ny zanakareo zao. Satria ny tanjon'ny reto fariseo sy reto jiosy dia zao, ny andava nyity lehilahy jamba ity fa tsy Mesia, tsy mpaminany, tsy ilay zanak'Andriamanitra tokoa ity Jesosy ity, fa nilaza anohitra izany asan'Andriamanitra izany. Ary fantatsika tsara ny mbola nambaran'ity lehilahy jamba ity tamin'ireto fariseo. Rehefa miinsista le fariseo mametraka fanontaniana, atao daholo ity question rehetrarehetra ity, andao apetraka ohatr'izao indray, fa mety anaiky ihany io fa tsy zanak'Andriamanitra, tsy ilay Kristy no nanasitrana azy. Ny fanontaniana izay napetraka ity lehilahy jamba ity ry havana dia hoe moa teo mpianany koa va ianareo? Mitodika amintsika koa zany, mitodika amintsika fiangonana zany fanontaniana zany ry havana. Teo mpianatry Kristy ve isika? Raha mpianatry ny tompo zany isika ry havana dia zao miasa, manao ny asany izay anirahany atsika, tahaka ireo mpiandry izay manao ny asa izay ao anatin'ny fanatanterahana zany asa sy fampahirezana izany, dia manao ny asa izay anirahany Kristy ny fiangonana, isika fiangonana na hatrany amin'ny zaza madinika indrindra, hatrany amin'ny lehibe. Inona ry havana no mba fanirian'ny fonao amin'ity taona 2026 ity? Inona no résolution izay noraisinao teo anatrehan'ny tompo ny amin'izany fanohizana ny asan'Andriamanitra izany? Tompon'andraikitra avokoa ny rehetra. Kristy no lohan'ny fiangonana, isika izao dia mandrafitra n'izany vatan'i Kristy izany. Inona ry havana no andraikitra raisinao eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ry havana no andraikitra izay raisinao ary ankenao ampitiavana? Izany tena hoe manaiky ampitiavana izany dia tsy voaozongozona ninninona izany ianao. Jereo tsara fa ny fomba fijerin'Andriamanitra dia tena tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika olombelona. Izany no hita tao amin'ny bokin'ny Samuela. Ny vakiana teo, natao kastinina teo daholo ny rahalahin'i Davida, tsy nisy nahafapo an'Andriamanitra, tsy ireny avy ranjanana. Maro isan-karazany, mety ataontsika hoe misy toto kategoriana atao hoe fahatsarana ivelany, fa tsy mijery ivelany io Andriamanitra io. Ny azy dia ilay ao anatin'ny fo no jereny. Eto isika dia atao hoe andro sabata, andro alahadiny anio, iaona amin'ny tompo isika, manao arak'izay mahamendrika ankasitrahan'ny tompo isika, fa ny zavatra tena takiany tompo amintsika ry havana dia mba tsy ho fombafomba ivelany fotsiny no ahatongavantsika eto amin'ny fiangonana, fa tena ny fotsika no tafahaona aminy.
mbola te hanaposaka izany fahazavana izany ao aminao ny tompo, te hanaposaka izany fahazavana izany eo amin'ny fiainan-tokantranonao izy. Manaiky ve ianao ry havana? Manaiky ve isika? Manaiky ve isika no tena hoe andravan'ny tompo izany mbola aizina mety mbola mamatotra antsika izany? Raha mijery ny voatsela ny tany Madagasikara dia mijaly ihany ny olona satria mbola misy ilay atao hoe délestage. Eo izany ianao dia miara-misakafo eo ambony latabatra eo dia miresaka tsara dia mifanakalo hevitra, tampotampoka eto dia maty ny jiro. Misakafo hariva zany ity resahako ity. Maizina. Zany raha tsy manomana labozia na efa mba misy lampe solaire kely na torche ny an-tananao eny, dia eo aloha zany dia ao anatin'ny aizinao dia tsy haintsony hoe ny lokaniza, lasa niza ve sa tsy fantatro. Mbola kely nisy an'izany. Misy aza hono mahavita hoe mivavaka sakafo dia ataotro eo ambony sakafo eo mihitsy ny tanana fa sao dia tsy haingoan'ny sasany ny lokan'ny sasany. Tsy zany ve? Zay génération anay mahafantatra an'izany tsara. Fa ny zavatra tiana ambara amintsika ry havana dia zao hoe mampiraparapa ny aizina. Tsy mahita na inona ianao ao anatin'izany aizina izany. Ny fahotana zany no aizina manarona. Tsy ahitantsika ny fahasoavan'ny tompo zay. Ny fahasoavana anie dia arotsaka any amintsika isan'andro tsy tapaka. Fa rehefa milalao fahotana ny olona dia zao tsy mahita ny fahasoavana mitobaka eo amin'ny fiainana io izy. Ny zavatra zay teny'ity ilay jamba ity ny atao hoe mahatonga azy tena hoe nanao fanekemponona mihitsy izy zany. Tena tahaka ny hoe fanekemponona ny nataony hoe rehefa tafifanena amin'i Jesosy izy aty amin'ny faran'ity Jaona 7 ity dia satria noroahina tao amin'ny sinagoga. Vao nanaiky izy hoe ianao tokoa no Kristy zanak'Andriamanitra velona, nanaiky izy fa io Jesosy nanasitrana azy io no Mesia, io no Kristy mpamonjy. Vao nanao an'izany fanekemponona izany izy dia voailikilika indray. Zay efa nailikiliky ny fiarahamonina nandritry ny fahajambana teo aminy, rehefa nahiratra izy noroahina tao amin'ilay sinagoga. Ny zavatra fantany dia nandroahina tao amin'ny sinagoga ary izy tsy nampiova hevitra azy zany hoe andeha hanao compromis hoe za mba te azo toerana ato amin'ity sinagoga ity aleo ary fa ekeko ihany zany ny teninareo ry fariseo fa tena mpanota iny lehilahy nanasitrana iny tsy zanak'Andriamanitra velona iny. Raha mijery ny fiainam-pirenena isika ry havana, mijery ny Madagasikara amin'izao dia tena hoe anjakany zany compromis zany, ny corruption moa dia efa tsy lazaina intsony. Ao anaty aizina ny firenena noho izany fanekena miray petsapetsa amin'ny resaka hoe zavatra hita tsy mety ekena ho mety. Ary zany zavatra zany no ahitsy ny tenin'Andriamanitra soa ihany isika mandre tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra zay manavao atsika, manova ny fiainantsika. Ity lehilahy jamba ity niova tanteraka ny fiainany ary lasa mpianatry ny tompo izy, nanara-dia, nanao fanekemponona. Mino aho izy rehefa nanontany ny tompo izy, mino ve ianao fa izaho zay manoloana anao no izy, mino aho ary niankohoka teo anatrehan'i Jesosy izy. Isika ry havana antsoy ny tompo, ampitiavana, tsy manery izy, miantso anao izy ankehitriny, misafidiana ny mazava, aza miraparapa ao anaty aizina intsony, aza misafidy an'izany aizina izany. Misy toerana tiana ho alaina, misy fanadinana
tiatsika ho afaka zany ny any Madagasikara dia tsy maintsy mandoa écolage kely ony zany ny fitenin-jareo azy any fahalalam-pomba ony zany nefa zavatra tena tsy ankasitrahan'ny tompo zany ravana mila fongorana amin'ny alalan'ny fivavahana izany ary zany no zava-dehibe amin'ny fananana ny atao hoe sampana fifoazana eo anivon'ny fiangonana. Ara-baina manokana ianareo eto amin'ny FPMA Aix-Marseille manana an'izany sampana izany, zava-dehibe zany, fitaovana mahery vaika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny atao hoe misy an'izany mpiandry zany eo amin'ny fiangonana satria ny iraka izay aniran'ny tompo azy ireo voalohany indrindra dia ny izara izany fahazavana izany ao amin'ny toerana izay mbola maizina. Irahan'ny tompo hitondra ny teny, ilay teny fanafahana. Irahan'ny tompo hitondra indrindra ny atao hoe fampaherezana. Maro ny olona izay ao anatin'ny fahakiviana, maro ny olona izay kejain'ny aretina, maro ny olona izay manana olana maro samihafa. Fa zao ry havana ny asan'ny mpiandry zany dia zao mitondra ny Jesosy ho vahaolana ao amin'ny fiainana zany olona mbola manana an'izany gejageja-pahotana rehetra izany. Mety ve ianao ry havana ary ity perikopa anio ity dia ahitantsika mihitsy hoe misy karazana fahajambana anankiroa hita maso eto ary mibaribary izany ary dia hitantsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro koa izany. Misy ny fahajambana ara-batana izay nahazo an'ity lehilahy teraka jamba, aretina izany, teraka izy dia tonga dia jamba, tsy mba nahita an'izany fahazavana izany. Ary misy koa nefa dia fahajambana ara-panahy izay hoe mahita amin'ny maso nefa dia zao jamba ara-panahy. Izay ny tena zavatra atao hoe mahafadiran'ovana indrindra ry havana, ilay fahajambana ara-panahy, aretina tena manapotika izany, aretina mitarika any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ankehitriny anefa ry havana dia zao mbola miposaka aminao ny fahazavan'i Kristy, te hanafaka, te hanasitrana antsika izy ao anatin'izany aretina mahajamba ara-panahy atsika izany. Mety ve ianao ry havana hositran'ny tompo tsy hitoetra ao anatin'izany fahajambana ara-panahy izany? Inona moa ilay fahajambana ara-panahy izany eto? Dia reto nahazo an'ireto fariseo reto, nijanona teo amin'ilay hoe lalàna fotsiny, andro sabata no anasitranana anao, mpanoto zany lehilahy izany. Fa ilay lehilahy jamba izay nositranin'ny tompo kosa dia zao nahita ny mahampamonjy an'ity Jesosy ity izy, nandray fiainana vaovao, nanaiky, nanaradia. Izany ry havana no ampaherezana antsika koa ankehitriny, manapa-hevitra hanaradian'io Kristy io, ary tena hoe rehefa tena mahita an'io fahazavan'i Kristy io isika dia zao tsy tafipetrapetraka amin'izao zany ianao, tsy mahavita amin'ny croix-et-les-bras zany ianao raha tonga eto amin'ity fiangonana ity. Misy asa-piangonana maro eto iantsona any tanana ny fiangonana ray manontolo, mandray anjara amin'izany ianao. Izany no mandray fahazavan'i Kristy izany, tsy mijanona ho spectateur fotsiny fa tena acteur.
irahan'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny izay amanginy anao miasa ary mazoto ao anatin'izany asa izany isika satria ilay fahazavana no manosika aninona moa ny tena marina dia zao anazava ny manodidina anazava izay mbola misy aizina eo amin'ny manodidina anao rehefa tonga eto amin'ny fiangonana isika riavana isan-kalahady farafahakeliny le hoe tonga eto amin'ny fiangonana isan-kalahady satria za zao dia vavolombelony zany tamin'iza nanao stage pastoral teto dia indraindray na tonga eto en semaine latsinainy na talata dia mahita olona eto foana satria izay ny atao hoe fiainam-piangonana rehefa sabotsy zany moa ny travaux tato zany mety efa tsy tadiditsika ntsony zao zany fa dia tena nisy asa mahery vaika zay no tanterahin'ny tompo teto amin'ity fiangonana ity ary mbola manohy izany izy tsy mijanona tsy hoe vita ny travaux atao amin'ny salle de fête dia mijanona eo ny asa mbola maro ny asa zay mbola iantsony tompo ny ezaka maro samihafa mbola tohizana dia misy ny mety nalahelo zao tamin'izany fotoana zay dia tsy mba zay tsy teo dia tsy mba afaka nandray anjara amin'izany ankehitriny ry havana dia mbola misy izany fotoana izany ahafahanao manatanteraka azy ary ny zavatra zay tena ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao koa ry havana ampaherezany ianao dia zao antsoiny tompo isika fiangonana tsy tsara ivelany fotsiny ihany koa mahita ny fahoriany hafa isika dia anao tahaka ireto mpianatry ny tompo zany aloha tamin'ny voalohany mahita ny lehilahy jamba dia tsy azon'ilay izy dia ozy izy hoe ndray aman-dreny ny veno nanota sa inona ny mahatonga an'izao zany aretina matetika mahazo ny kristianina zany mijery ivelany tsy tena mahita n'ilay fahoriana lalina ilay fahoriana naty mahazo an'ilay olona ny filazantsara zay zaraina amintsika an'io ry havana dia zao ity Andriamanitra zay tompointsika ity dia zao mahitany ao anaty rehetra izy zay hatrany amin'ny miafina indrindra hitany ny ao am-potsika hitany zany no itenenany any mpaminany Samoela rehefa ny defila teo daholo ireo rahalahy Davida dia ny olona mijery ivelany fa Jehova mijery ny fo hita ny tompo ry havana izay mahatery ny fonao ao ankehitriny hitany avokoa tena tsy misy miechappe aminy na dia kely aza fa zao ry havana atolotra ho azy ve zany fahorianao zany zavatra mbola mamatotra sy managejanao zany tianao ho afahany ve zany mbola mpanafaka izy mbola mpamonjy izy mbola vonina izy ry havana tena analanao ao anatin'izany aizina izany amindra toerana anao ho ao amin'ny mazava safidio ry havana ny fahazavan'i Kristy safidio satria mbola mety izy mbola mety anolotra anao zany fahazavana izany mbola azo atonina izy ary mbola eo akaikinao eo izy tsy mandaa izany Jesosy zany rehefa vonina anatona azy isika vonina anarady azy isika tsy misy fifaliana lehibe noho izany any an-danitra manana ny Jesosy tokoa ve ianao ry havana eo amin'ny fiainanao ary mahita izany fahazavana izany eo amin'ny fiainanao manontolo ndao ry havana tena andray ny tenin'Andriamanitra tahaka ity lehilahy teraka jamba ity dia hitahiry izany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ny fotsika ary tena
anatanteraka izay lazainy zany tenin'Andriamanitra amintsika izany. Ny fandraisana ny fahasoavana hoy itsika teo sy ny valim-bavaka maro samihafa rehefa une fois isika nanapa-kevitra anaradian'ny tompo dia zao manapa-kevitra koa ny fahavalontsika anenjika atsika, andavo atsika, rasany eo amin'ny tournant mihitsy ato ny point faible ato manao nandray fanapa-kevitra anaradia ho hitatsika eto zany. Ary zany no mahatonga ny asany ny atao hoe asa sy fampahirezana. Io asa sy fampahirezana io zavatra tsy tokony hampatahotra antsika fiangonana io fa tena asan'Andriamanitra io ry havana. Ary amin'ny mahasan'Andriamanitra azy dia zao tena anehoany izany heriny izany, ny herin'Andriamanitra zay manala sy mandrava ny aizina rehetra ao anatintsika ao, ary kosa tena mitondra fifaliana, mitondra fiadanam-po, ary indrindra mitondra famelan-keloka ho antsika. Inona ry havana no afatra ampitaina amintsika amin'izao anio izao dia rehefa manana an' Jesosy ianao, rehefa misy izany fahazavany Kristy izany ao anatinao dia zao fiainam-baovao no fiainanao, ary mahasahy milaza ianao, manao fanekempinoana, manao hoe raha mpanota aho fahiny, ankehitriny kosa dia miezaka aho, manao ezaka miala amin'izany fahotana izany, tsy miverina ao anatin'izany fahotana izany intsony. Raha narary aho ka nositraniny Jesosy dia zao omeny fahasalamana hery vaovao indray, hanao ny asany, hanohy ny asa zay anirahiny ahy dia hanohy izany aho. Raha nisy fahoriana lalina ny anjady tamin'ny fiainako fahiny tamin'izao mbola tsy nahita n'izany fahazavany Kristy izany, dia satria nandray ny mazava aho andeha koa hanampy, hanolotra ny tanako amin'ireo izay ianjadiany izany fahoriana izany ihany koa, ary hijoro ho vavolombelona ny amin'izany fahazavany Kristy izany, izaran'ilay fifaliana sy fiadanam-po naiza toerana eo amin'ny fiainantsika, ametrahany tompo anao, anirahany tompo anao. Afatra manokana ho an'ny sampana fifoazana, satria alahady manokana hitondranam-bavaka azy ireo ny anio dia zao iraky ny tompo ny fifoazana, iraky ny tompo ny mpiandry hitondra olona eo amin'ny fahazavany Kristy. Mangetaeta ny fahazavany Kristy ny olona maro ankehitriny, mbola maro ny fahotana izay mamatotra sy mangeja, fa zao ry fifoazana malala ampioren'ny tompo ao amin'izany asa fanompoana izany, isika antsoiny hanavao ny fanolorany tena, azoto mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, hijoro ho vavolombelon'ny Kristy. Ary eto dia mitondra ny fisaorana manokana avy amin'ny fitandremana FPMA Avignon tena koa misolo tena azy ireo, mankasitraka anareo FPMA ex Marseille tompoko, indray isam-bolana no misy asa sy fampaherezana eo amin'ny fiangonana FPMA Avignon isaky ny 2e dimanche du mois. Ary ny fifoazana eto amin'ny ex Marseille no mandeha manampy anay any Avignon, tsy tapaka, isam-bolana manatanteraka manampy anay amin'izany fanaovana ny asa sy fampaherezana zany. Zany tokoa no iraka ampanaoviny tompo, dia misaotra anareo fiangonana ex Marseille manome mizara izany
fahasoavana izany ho anay ihany koa dia ny tompo no amaly fitianareo ry havana amin'ny zavatra rehetra izay nozarainareo aminay ary izay mbola ho zarainareo ihany koa ho anay. Ary eto am-pamaranana ry havana dia mamelay anareo mba hametraka afatra kely ho an'reto tanorantsika sy reto sekoly alahady eto anivon'ny FPMA ex-Marseille reto. Chers enfants et chers jeunes, bon, il a été dit tout à l'heure, c'était vraiment très beau le message pendant les 5 minutes de Sekouli Alahad de tout à l'heure. On a parlé de Jésus comme notre bon berger. Notre péricope, le texte dans l'Évangile, aujourd'hui, nous parle de l'histoire de cet aveugle né. À sa naissance, il était déjà aveugle jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Une fois il a rencontré Jésus, il a été guéri de cette maladie. Il n'était plus aveugle, il est devenu voyant. Il a vu ce qu'il n'a jamais vu auparavant. Mais ce qu'il a vraiment vu et apprécié, et il était dans cette joie de voir, c'est voir la lumière. Ça, il n'a jamais vu auparavant. Mais qu'est-ce qui est très spécial dans cet aveugle-né qui est devenu voyant? C'est que la seule chose qu'il a retenue, c'est que auparavant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. La question, chers jeunes, chers enfants, qu'est-ce que vous voyez en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez dans cette Église? Est-ce que vous voyez vraiment la lumière du Christ? Et est-ce que vous marchez dans cette lumière? Parce que cet aveugle qui est guéri, il a choisi de devenir disciple du Christ. On vous invite, le Seigneur encore aujourd'hui vous invite à accepter d'être disciple de Jésus. Comment être disciple? Quand on entend disciple, on entend discipline, n'est-ce pas? Dans ce qu'on appelle discipline, bien entendu, il y a des règles à respecter d'une manière régulière. La fréquentation, quand on vient à l'église, est-ce qu'on vient à l'église d'une manière régulière? Notre méditation et écoute à la parole de Dieu, est-ce que c'est régulier? Et est-ce qu'on a vraiment cette soif, cette envie de suivre le Christ dans notre vie? Quel est le message pour nous? Nous, on peut voir avec nos yeux. Le Seigneur nous a donné ce privilège de vraiment voir. Peut-être il y en a certains qui ont des problèmes de vue, et voilà, mais ce que le Seigneur a à nous donner comme message
à travers cela, c'est que ne restons pas aveuglés par autre chose. Qu'est-ce qui pourrait nous rendre aveugles en tant qu'enfants, en tant que jeunes? En ce moment, on parle beaucoup de la semaine de l'écran, semaine sans écran. Alors notre temps passé devant l'écran, est-ce que, je ne sais pas pour juger ou quoi, mais est-ce qu'on consacre aussi du temps pour écouter la parole de Dieu, pour la méditer, mais surtout pour la pratiquer? Jésus veut encore ouvrir nos yeux aujourd'hui. Vraiment, ouvrir nos yeux. Pourquoi? Pour vraiment contempler sa lumière, contempler sa gloire dans notre vie de tous les jours. Des fois, on attend vraiment un grand miracle se produire pour pouvoir dire « Ah mais oui, Seigneur, tu existes réellement. Ah, tu as vraiment fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. » Mais il fait déjà des choses merveilleuses. Dès qu'on se lève le matin, si on arrive encore à ouvrir nos yeux, se lever, se préparer pour aller à l'école, le dimanche pour aller à l'église, ça c'est déjà extraordinaire. C'est déjà merveilleux. Mais est-ce qu'on ressent vraiment cette action de Dieu dans notre vie? Il prend soin de nous comme ses brebis. Ça a été dit tout à l'heure. Mais surtout, il veut continuer à éclairer notre vie, éclairer ta vie, pour pouvoir aussi éclairer autour de nous. On est appelé à éclairer ce qui nous entoure, mais surtout là où il y a encore des ténèbres. Dieu veut vraiment changer notre vie pour que notre vie soit conforme à sa volonté. Zany ry havana no afatra zay ampitaina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao perikopa izao dia mahereza ry havana, mampahery antsika ny Tompo. Aza misalasala, mitondra zay enta mavesatra rehetra eo am-pototry ny azo fijaliana. Misy asa sy fampaherezana ao aorian'izao fotoam-pivavahana izao. Araroty ry havana izany fotoana sarobidy izany. Sarobidy ane izany fotoana izany. Omeny Tompo ny fiangonany, omeny Tompo antsika tsirairay avy. Mbola afaka hitondrantsika ny enta mavesatra rehetra. Ary izany no anambarany fa raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Mbola rehefa afaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitray, ianao ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ianao ilay fahazavana izao tontolo izao, mbola mizara izany fahazavana lehibe izany aminay ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao izay notoriana sy nambara Tompo dia tsy hiverimaina any aminao raha tsy manatanteraka ny asa izay hanirahanao azy. Ampaherezo ny fonay tsirairay Tompo. Velomy amin'ny fanantenananao. Atanjao ny finoana ianao Kristy mpamonjy anay. Ny alalan'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta nanaovana ny vavaka. Amen.
Izao tsika ry havana dia mangataka ny antoko-pihira anefa ny asa fanompona.
miara-mitsangana tsika rehetra tompoko anao a ny fanekempinoana izay raisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araka izay efa hitantsika eo amin'ny fafana. Mino an'Andriamanitra Kristy mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaly raha nanapaka ao Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra Kristy avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fombona ny olona masina famelan-keloka fisangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka tsika tompoko. Mialoha ny ilazana ny raharaham-piangonana dia ararotina ny fotoana toy izao izay andraisan'ny sampana fifoazana anjara amin'izao alahady izao. Asa amintsika tompoko nahazo zavatra ohatr'izao daholo ve tsika teo ampidirana an'ity tranoandriamanitra ity? Nahazo sa tsy nahazo nareo? Raha tsy nahazo nareo dia miverina eny ariana fa misy ny anjara sazanareo ao. Vokatry ny fitiavana no ifampizarana izao amintsika zavatra mamy. Zavatra anankiray antaniko ary dia izao: izy aminareo no mifidy. Raha iteneniko hoe raha ihany ny safidianana ity ve misy madeleine misy chocolat kely sy ny sisa sa ity orona taratasy ity? Valio tsara ao anatin'ny fotsika mahalalitsika hoe raha ireo zavatra ireo sy nampiarahana anjaratsika mamaly ao amin'ny fotsika. Fa zao kosa ny tiana ho lazaina dia izao hoe araka ny salamo 7:20 Andriamanitra manomeny zavatra rehetra ho antsika ary ny tsara indrindra amma olona nofo antsika ilayntsika ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tia izany mofo nefa misy zavatra anankiray tena hivelomantsika ambonin'izany zavatra rehetra izany. Dia ahoana hozy izy Jesosy? Tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoakany vavan'Andriamanitra. Dia izany ry havana ny sarena saintsika amin'izao alahady ny fifoazana izao. Mahita itsika misy tenin'Andriamanitra anankiray izay manendry ny asa-pifoazana. Dia izao hoe vakitsika amin'ny alalan'ity taratasy ity izy lioka 7:1-2 zaraina amintsika izany. Ary Jesosy ny antso ny 12 eo aminy ka nanome azy hery sy fahefana amoaka ny demony rehetra sy asitrana aretina ary izy naniraka reo andeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy asitrana ny marary. Voalohany indrindra, inona ny azontsika ilazana ny mpiandry na ny asan'ny fifoazana? Dia valiana avy hatrany. Mety misy miteny hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mety marina izany. Mety hoe iraka marina izany. Fa nalazainy eto dia hoe ny 12 zany hoe mpianatra. Ary izay indrindra ny mpiandry miasa amin'ny fifoazana. Mpianatra mianatra an' Jesosy Kristy tompo isan'andro ary ambonin'izay rehetraizay manatanteraka ny baiko any ariavana zao vao hitantsika izao hoe sao dia hoe izay mety aminareo mba miangavy aminareo mandehana ianareo fa nomena ny hery sy ny fahefana amoaka ny demony ndana mba afaony olona ary toroy ny ten'Andriamanitra fa didin'Andriamanitra izany. Dia izay koa no anatanterahana izany arak'izay azo atao anehoanan'izany fahazavan'Andriamanitra izany. Betraka ny zavatra io fanlazain'ny pasteur teo dia misaotra anazy fa anampy zavatra vitsivitsy izahay azahoantsika mieritreritra tsara ny asa ny fifoazana. Raha miverina atao amin'ilay ambadika atao amin'ny pejy ambadika tsika dia izao misy rendez-vous voalaza ao, misy rendez-vous. Inona ny lazainao? Asabotsy maraina amin'ny 7 sasana voalaza ao zany ny alahady fahatelo efa mahazatra antsika
ary misy ray koa resana kely ao ariny dia nizao hoe hitondra ny olona zay mavesatretana zay miasa fatratra fa tehanome fitsarana ho an'ny olona rehetra ny tompo dia zay nanasanatsika tsy tsika ihany raha misy marary naretin'inona naretin'inona voalaza teo ny karazana aretina eto fa hiara hivavaka isika fa tsy diso amin'ny tenin'io Jesosy io tompoko tsy diso amin'ny tenin'io ary efa nipofoina teto amin'ity fiangonana ity olona firy re tompoko no nahazo fahasoavana tsy teto amin'ity fiangonana ity ihany fa ny fiaraha-mivavaka nangataka tamin'ny tompo tamin'ny fomba tsotra dia izao hoe manatona ary manetry tena isany tsy nahazo valim-bavaka te hilazan'izany izahay te hilazan'izany sika ho voninahitr'Andriamanitra zay natonga an'ilay jamba ny ankohaka teo amin'ny tompo ary nisaotra nanome ny dera sy ny laza voalaza teo hatramin'ny voalohany fa tiany Jesosy omena voninahitr'Andriamanitra amin'ny asantsika zavatra anankiray melohan'ny farany dia zao hoe inona re no mahatonga ny mpiandry fa maninona ny amin'ny resaka fametrahan-tanana ho azavaintsika kely izy fa maninona ny mpiandry no mametra-tanana ary maninona ny olona no nasiana mandoalika dia tsotra fotsiny ry havana io loha io zavatra tena saripady amin'ny noharen'Andriamanitra ny loha dia zao hoe raha mametraka ny tanana eo ambony lohantsika ny mpiandry dia zao tenin'Andriamanitra no tenenina raha mametraka ny tanantsika eo izy fa tsy izy azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kera avy Nazareta no ametrahany tanako eo ambony lohanao ary esy fahefana avy aminy no azaoko manao zao asa izao io tenin'Andriamanitra nivakitsika io zay ny fanorenana zay no ametrahan-tanana so mieritreritra manko tsika hoe fa maninona izy ireo no mametra-tanana lalàna avy aiza sy ny sisa ho fatatsika androany fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kera avy Nazareta no ametrahana ny tanana eo ambony lohantsika fa maninona ny olona ny mandoalika ao aloha zay teny soratra masina tsisy andohalehana afa-tsy Andriamanitra ary zay no andohalehana tompoko Andriamanitra marina sady masina no niaona amintsika manetry tena eo anatrehany Andriamanitra masina izay no andohalehana ny olona ary zay no andohalehantsika tsy eo amin'ny mpiandry solitenan'Andriamanitra izy fa raha mandohalika eo nazaza mieritreritra hoe olona no andohalehana fa ilay tompony tompo-pananaka amin'ny mpanjaka zay no andohalehana ry hafa tsara fantatsika izany zavatra ary amin'ny alalana io fametrahan-tanana io inona ny tena voalaza sy voaresaka momba n'io fametrahan-tanana io voalohany indrindra dia zao hoe bénédiction ny fametrahan-tanana bénédiction satria nahoana io fametrahan-tanana io no andraisana koa ny fahotana rehetra hoentiny eo amin'ny azo fijaliana ho torotorona eo amin'ny azo fijaliana asorona amin'izany ho fotsy madiodio ny fony olona noho ny amin'ny azo fijaliana zay tsy adinontsika zay ry havana eo amin'ny fametrahan-tanana io fanononana ny famelan-keloka Jesosy rery ihany mamela heloka ary zay nanononana ny famelan-keloka io zay nentina tsy tanteraka ao anatintsika io natolotsika ao an'Andriamanitra hoentiny ombon'ny azo fijaliana Jesosy Kristy vonona ny amela heloka amin'ny alalany fametrahan-tanany mpiandry zavatra angezabe iray manarak'izay dia zao rehefa nanaiky ho diovin'Andriamanitra ny olona na azo famelan-keloka dia zao mandray ny fanahy masina ny olona mety hitentsika hoe fa ny fanahy masina nge fa no raisiny maninona mbola tenenina foana hoe raisy ny fanahy masina ny fanahy masina tompo dia malahelo amin'ny ota tsy mitoetra eo amin'ny ota ny fanahy masina zay tena lazaina atsika ary zay no mahatonga hoe ny olona vaovela heloka no mandray ny fanahy masina tsy ny olona rehetra no mandray ny fanahy masina fa ny olona vaovela heloka manolotra ny fiainany eo amin'ny tompo zay no mandray famelan-keloka ary farany dia zao hoe ilay Jesosy
raisinao io hiara-dalana aminao isan'andro io zay no mahatonga ny mpiandry manonona ny fiadanana ny famaranana ny vavaka fampahirezana. Tompoko mba te hitondra te hiaraka aminao tsy ato ny fiangonana ihany Jesosy io fa ny fiainanao manontolo no tia ny anjakana ary zay ilay fiadanana ho raisina ho an'izay rehetra manaiky. Tsy terena teny antsika tsy terena tompoko nefa mianka aminareo zahay andramoka izaho fa tsara Jehova tsy nisy nanenina tompoko ny amin'izany fanantonana ny tompo zany ary tsy menatra ny filazantsara izay io Paoly fa esy fahendren'Andriamanitra zany ho famonjena izay rehetra ny dia ny fanamasina hiasa ao anatitsika farany dia farany isy ny lasy isan-keritaona asa-pifoazana Angela fatao isan-taona io herinandro maninjitra enona ny tenin'Andriamanitra anatonana azy hibebahana andraisana hery raha mbola nisy taminareo tsy nanatrika lasy fisoavana omany dia zao tompoko ny diary enina jolay ka hatramin'ny 12 jolay manasanao ny tompo fa za tena miteny aminareo fa tsy nisy lody maina ho an'izay nanatrika an'izany ny tompo ao anatin'ny herinandro zany hakana hery dia ataovy mba ho zava-dehibe amin'ny fiainanao hoe mba nanatrika lasy hitehiona amin'i Jesosy hoeto ny marary hoeto zay rehetra manahirana atsika akoatran'izay fiainantsika isam-bolana na isaky ny asabotsy ataovy zava-dehibe zany fa tehiona aminao Jesosy. Dia farandrindra misaotra ny mpitandrintsika pasteur Aoby Randrianarson zay lazaina amintsika to fa hatramin'ny tontolo izy no niasa an'Andriamanitra tany Avignon androany maraina izy eto amintsika indray ary tia ny mamperitreritra na fanirindrindra niaraka no asa fampahirezana eto rehefa avy eo dia tsy maintsy makany amin'ny hôpitaly izy satria misy olona eo ambava ny fahafatesana amin'izao ora izy. Tompo ho antsika rehetra mametraka azy eo amin'ny tompontsika ary indrindra mametsika antsika rehetra hoe dia mbola misy ny aina dia mbola misy ny aina atao zava-dehibe ny antsony tompo amintsika tsirairavy. Tsika kosa dia mitsodrano ny pasteur mitondra-bavaka azy amin'izany asa masina iandraketan'izany satria miala avy any amin'ny hôpitaly izy mbola makany Avignon izy ary fatatsika fa tsy hoe lehilahy tomady be izy fa vehivavy reny mpianakaviana ihany koa dia izay no angatahana amin'ny tompo mba hiara-dalana aminy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia tompontsika eo amin'ny filazana ny raharaha-piangonana. Misaotra tompo. Faly miaraba antsika rehetra indray amin'izao alahady fa 10 ny volana Mars 2024 izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana fifoazana noho izany dia miaraba manokana azy ireo isika ny tompony ombanareo mandrakariva miasa izay efa nanirahany ianareo. Miaraba ihany koa ho an'ireo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera Zoom na YouTube ho amintsika rehetra mandrakariva ny fiadanan'ny tompo. Misaotra ireo izay rehetra nandray anjara tamin'ny fanomanana izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra be dia be ny tonton tantely koa isika tamin'ny fizarana mahakasika ny asa fifoazana tamintsika teo ary mamerina ny fisaorana manokana any pasteur Aoby Randrianarson tonga avy any Avignon nanaiky ny rahan'ny tompo nitondra taminay teto ny afatr'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko ary apitao ihany koa ny fisaorana ny amin'ny vady aman-janaka ao sy ny vahoakan'Andriamanitra ny fitandremana Avignon. Misaotra indrindra tompoko. Pasteur Janomo tsy eto atoerana fa nisolo tenantsika ny Bordeaux nanatrika ny jobily ny pasteur Teddy. Raha misy amintsika no samba ny tonga mivavaka eto amin'ny FPMA ex Marseille androany dia angaviana izy hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Anana vahiny isika.
amin'ny fifaliana no miara-banay anareo tonga soa miara-mivavaka aminay eto amin'ny FPMA X Marseille. Ny tompo ane omba sy hitay anareo hatrany amin'izay zavatra rehetra kasainareo. Dia raha toy ianareo mandalo na koa hitoetra eto amin'ny Marseille na ny manodidina dia aza misalasala miverina mivavaka fa misy toerana voatokana ho anareo foana eto. Raha sitrakareo aorian'izao fotoana izao dia isy amin'ny ekipa accueil anantona anareo haka ny coordonnées ahafahana mifandray. Misaotra tompoko, afaka mipetraka ianareo. Araka ny mahazatra dia indro aseho amintsika eto indray ny fandaharam-potoana isan-kerinandro ny fiangonana tsy hovakiana intsony fa nasanantsika mandrakariva ny anatrehantsika azy ireny araka izay tratratsika. Ireto indray kosa ny fandaharam-potoana manaraka sy ireo daty tsara ho mariana anatin'ny diarintsika. Amin'ny herin'ny androany lahady 12 ny volana marsa dia culte francophone no ho ataontsika eto am-piangonana. Ny 15 ny volana avril dia isy ny concert ny tarika vonjy eto amin'ny fiangonantsika izay tanterahan'ny karakarain'ny sampana valo. Ny faharoa ny volana mai dia nietsika trano isy ny fampisehoan'ny tarika ny ako. Hozaraina amintsika manaraka eo moa ny andinindinina mahakasika izany. Izao kosa dia hovakiana amintsika ny taratasy avy amin'ny sampana valo mahakasika ny concert ny tarika vonjy. Bonjour à toutes et à tous. Les 8 sections de l'Église ont le plaisir de vous inviter à leur prochain éthique. Comme vous pouvez le voir, l'affiche parle d'elle-même. Nous aurons la joie d'accueillir l'artiste Wundt ainsi que son équipe pour un concert qui mettra à l'honneur ses 30 ans de scène, ici même à Vialar. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous. Notez dans vos agendas la date du samedi 25 avril 2026. D'autres informations seront à venir, mais en attendant, parlez-en autour de vous et ensemble, préparons nos cœurs pour recevoir le message de l'Évangile entonné par plusieurs voix unies d'un même cœur. À très vite, les 8 Sampana. Vaovao avy eto atoerana indray mitohatra ny fitondrantsika mbavaka ny avatsika Sabina Rarindranto sy ireo izay mandalo tsy fahasalamana amin'ny alalan'ny cellule de prière isaky ny talata. Vaovao avy amin'ny Trézemada, association d'entraide. Ny fotoana manaraka ny pôle médical izay ahitantsika ny consultation médicale, fakana rendez-vous dentaire ary ny assistance sociale sy avocat dia amin'ny sabotsy faha-efatra ny volana avril. Aza misalasala ary maka rendez-vous dian'izao ho an'izay mila izany. Toy hatrany ihany koa ireo fanatanjahantena, self défense karaté sy ny fitness araky ny fandaharana. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ihany koa andreo izay mila izany. Aza misalasala ihany koa ireo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany izay hitantsika ao amin'ny salle Carmel. Raha misy manidikitika atsika raha mila fanazavana fanampiny momba ireo asa sosialy eo amin'ny fiangonantsika ireo isika dia aza misalasala manantona izay tompona andraikitra akaiky atsika. Vaovao avy amin'ny faritany kosa indray fampatsiahivana momba ny Zaikabe Grand Sud izay ho tanterahana amin'ny 7 ny volana mars. Mbola misokatra hatramin'ny 17 ny volana marsa ny fisoratana anarana ho an'izay maniry hanatrika ny fotoana ny asabotsy na alahady ka tsy mijanona matory. Toy izao ny sarany araka nefa nolazaina teto. Ny sabotsy dia misy 25 € frais de structure, 18 € ny sakafo atoandro, ny alahady 18 € ny sakafo atoandro. Raha toa ka tonga mivavaka ka tsy misakafo dia tsy misy ny vola aloha. Vaovao avy amin'ny Foibe. Mahakasika ny cœur uni izay efa nolazaina teto tamin'ny heriny dia misy fanitiana kely ny toerana. Ny cœur uni 2026 dia ho tanterahana ny faha-14, faha-15, faha-19 ary faha-17 ny volana mai
any amin'ny 77 hitantsika eo amin'ny fafana ny adresse any amin'ny 77 zany fa tsy an'ny Orléans araka an'izay lazaina teto tamin'ny heriny. Ny sampana mafia dia manao antsoavo ho an'ny chorale ho tonga maro amin'io fotoana io. Misy ny fisoratana anarana hatramin'ny 9 ny volana mars. Ny eto amin'ny FPMA X Marseille dia eo amin'ny Yolande ary Emirova no misoratra anarana. Aza misalasala ihany koa manatona azy ireo raha toa ka misy fanontaniana marihana fa voafetra ny toerana. Ny rakitra voangontsika tamin'ny lahady dia mitotaly 746 € 10 centimes. Toy ny mahazatra moa dia misy ny rakitra voalohany izay natokana ho an'ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana ary ny rakitra faharoa dia ho an'ny ezaka trano. Afaka ataontsika virement bancaire na espèce toy ny mahazatra antsika na chèque ihany koa na terminal bancaire ny rakitra. Dia ny ekipa finance ireo reny vonona hatrany handray ny fanomezana avy amintsika. Izay indray ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika sa mitondra mbavaka azy ireny isika rehetra. Ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra. Vavakatsika tompoko saotranao Andriamanitra ray zanaka fanay masonao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Ianao ny fiandohana sy ny fiafarana, tsy manao zavatra zay tsy ho vitanao hatramin'ny farany ianao. Asan'ny fanainao masina zany. Koraoko izahay hanana fiainam-pibebahana ho feno ny fanahy masina ary an'olo tena tanteraka ho anao mba ho tonga mpiara-miasa aminao amin'ny famitana ny asanao ka azo ny enti-manana rehetra ho fikojakojana sy fahazoahona ity trano fiangonana ity. Ho voninahitra ao rery any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay zany vavaka zany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanolorana ny rakitritsika, fanolorana ny fotsika, fanolorana izay nanatsika dia ataontsika ny hira izay voalahitra. Yeah.
antsika tompoko anolotra ny rakitra. Petrakitsika tompoko azao tsika dia tonga eo amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Miaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao misaotra sy midera mankalaza sy manome voninahitra anao izay amin'ity fotoana androany ity izay niantsonao anay indray teto amin'ity fitoerana masina ity mba hiaraka handreny teninao mankalaza ny anaranao masina ary nomenao ny afatra avy aminao. Misaotra indrindra Tompo, aorenao amponay ny teninao, aorenao amponay ny fahazavanao Jesosy Tompo, mba ho tena mpitondra ny fahazavanao tokoa zahay anazava ny manodidina anay, anazava izay toerana rehetra aniranao anay. Dia misaotra Jesosy amin'ny fiantsoana masina, misaotra ny amin'ny fanirahanao anay, ary indrindra tehiriza amin'ny fahasoavanao ny fiangonanao mba tena ho hiraka tokoa anatanteraka ny sitraponao. Ankehitriny izahay dia misaotra anao satria teninao izany mangatà dia omena ianareo ary dia tonga tokoa izahay eto anatrihanao ankehitriny manoloana ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao mitondra izay rehetra etaetan'ny fonay ry Tompo Andriamanitray eo, mitondra ambavaka izao sampana fifoazana izao izay manokana ity alahady ity, ary dia misaotra anao izay ny amin'ny ametrahanao izany sampana izany eto amin'ny fiangonana. Jereo izay rehetra efa nantsonao anatin'izany ampaherezy sy atanjao Tompo, ary aoka mba tena ho mpiara-miasa mahatoky aminao tokoa. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ny asa rehetra izay nolazaina taminay tamin'ity androany ity. Hitanao ny fikasana rehetra ny amin'ny hetsiky ny sampana valo, ny hetsiky ny 13 madajy, ireo ny Zaikabe Grand Sud izay atao amin'ny tapabolana. Mangataka anao izahay hamangy ny fon'ny tsiraray mba tsy ho fotoam-pivoriana fotsiny izany, mba tsy fotoana iaonana fotsiny, fa mba ndraisana hery vaovao avy aminao koa, satria ny tavany rahalahy no maharanitra ny rahalahy ianao, dia aoka mba hifampahery amin'izany izahay. Ary dia ianao Jesosy no eo anivony izany asa rehetra izany no angatanay aminao mpamonjy eo. Matsiaro izay rehetra tsy salama izahay, ianao hijery azy ireny amin'ny famindram-ponao Tompo, hikasika ny loharanona aretina ary anasitrana raha sitrakao, ary dia indrindra omeo fo matoky anao izy ireny, omeo fo mahay manatona anao ary miankina tanteraka aminao. Tsarovy koa izay rehetra ao anatin'ny fahoriana izay manamanjo ankehitriny mpamonjy eo, entina eo tratranao izany mba ho ampahirezinao ny olonao rehetra, ary ianao no hitondra ny fampiononana feno ao anatin' izany andro manjombona izany. Ankehitriny mpamonjy eo dia matsiaro izahay ao anatin'ny asanao masina, fa anao Andriamanitra ny
zavatra rehetra ny tany sy izay rehetra eo aminy omeo anay ny fo matoky anao mba aizanay manolotra ny tenanay tokoa anao manolotra ny fotoana izay mbola ampondraminao anay manolotra izay rehetra efa nomenao koa hofananana na izay rehetra anananay tompo mba omeo fo matoky izay hanolotra ao anao satria fantatra hoe fa anao ihany izany no nampindraminao anay dia ataovy matoky ny fonay mba omeo anay ny finoana tahaka ny Abrahama izay meny fa mahay manome ny zavatra ao anatiny tsy misy ianao dia matoky izany zahay magnataka aminao koa zahay jereo reo fikasana eo anivon'ny FPMA hitanao ny amin'ny V3M mangataka zahay tompo mba haniraka olona tokoa ianao araka ny fonao mba hitondra ny fiangonanao satria hitanao fa be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy nefa dia matoky izahay fa Andriamanitra miantso amin'ny fombanao tsy takatry ny sainay ianao dia ianao tokoa no hamoa olona mba hirotsaka amin'ny asanao masina ka mba hanana mpitandrina ny fiangonana rehetra ny fitandremana rehetra eto amin'ny FPMA rehefa nasehonao zany ary mbola ho asehonao zany dia misaotra indrindra tompo misaotra amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao rehetra ny fiangonanao ary izao vahoakanao izao nangononao ato amin'ity fitandremana ity entina mbavaka eo aminao tompo mba hoenika ny fitahinao sy ny fahasoavanao aza vela isy angahy ahy na dia iray aza ataovy mahatsiaro fifaliana sy feno toky ary fanantenana fa ianao Andriamanitra tsy mba mandao ary ianao Andriamanitra dia miaina dia mivoromanidina azy ary mihoatra noho izany izahay tsiraray avy izao dia misaotra indrindra tompo amin'ny fitiavanao misaotra amin'ny famindramponao aminay ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary farananay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay ao izay any an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao taona ny sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra omeo anay anio izay amin'ny saza ao anay ary mamelana elokay takiny amelana izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fankapana fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Eo am-pitsanganana tompoko no anaovantsika ny hira firana fifoazana 570 iza no asaraka ny andiny voalohany sy faharoa dia anomeny afatra sy ny tsodrano ny mpitandrina dia ny andininy fatelo sy fahefatra aorian'izay pitsangantsika tompoko. Fate
enoy ry havana ny afatra izay omeny tompo anao ankehitriny efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hitay anao aneny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tompo ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao aneny tompo ka hanome anao fiadanana. Amen. voninahitra ao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana fiadanana ka manompoa ny tompo. Sahona ny Andriamanitra. Amen. Mipetrakantsika tompoko mandeha ny mozika zava-maneno azahoantsika maka toerana na raha misy antony tena manokana